Ao amin'ny Jeremia 1:3-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapoko aminao. Amen. Izany ny afatra fohy ho anao androany. Mampatsiahy Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay no nitiavany anao, tsy fitiavana vetivety tahaka ny fiarahan'ny olombelona. Mety maharitra herintaona, 10 taona, 80 taona dia mety ho levona izany fitiavana izany. Fa ao amin'Andriamanitra dia fitiavana tsy misy fataperana, tsy fifaliana vetivety koa ny ao amin'Andriamanitra, fa fifaliana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra dia nitondranao any an-danitra. Tiany ianao hiaraka aminao, te hiaraka aminao mandrakizay Andriamanitra, ary tianao mandrakizay. Tadidio fa etsy an-daniny ny Satana dia manao izay tsy ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra io. Tapena ny masontsika olombelona indraindray, ampisehony zavatra tao tsara, tao mahafinaritra, kanefa mampanalavitra antsika n'Andriamanitra. Tandremo ry havana, ninona nataon'ny Satana eo amin'ny masonao eo? Tadidio fa ny tanjon'ny Satana amintsika dia ny hahavera antsika any amin'ny elo mandrakizay. Tsy ilay mampifaly anao na mahahory anao etỳ an-tany ny tadiavin'ny Satana, tsy ny harenao, tsy mifanitranao, fa mandrakizay no tiany angalarina. Tsy tiany hahita ny lanitra ianao satria efa hita ny lanitra, hita ny hatsaran'ny lanitra, fa saingy efa very ny anjara toerany ihany. Dia tiany tsy azo an'io anjara io koa ianao. Sarihany amin'ny fomba maro ianao mba ho variana, mba nalavitra n'Andriamanitra. Koa an'io Andriamanitra mbola mampatsiahy hoe fitiavana mandrakizay nitiavany ianao. Aza mitady n'aiza intsony ry havana, ry zoky, ry zandry, rahavavy, ranadahy, aza monina. Matetika ianao mety miteny hoe tsy misy mpity, tsy mahita fitiavana mihitsy. Andriamanitra dia tianao mandrakizay. Aza manaiky anjambain'ny Satana, fa manana mpity ianao, manana olona tena tianao ianao, manana ray tena tianao ianao. Tandremo fa sao dia manalavitra n'Andriamanitra, sao dia anjambain'ny Satana amin'ny zavatra tao tsara nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manalavitra n'Andriamanitra intsony, fa tianao Andriamanitra dia hitondranao ho any an-danitra mandrakizay. Matahotra n'Andriamanitra, aza hidiana intsony masom-panahy, ampy anao miaraka amin'Andriamanitra na inona miseho amin'ny fiainanao. Dia tadidio, atao Andriamanitra, raiso ilay fitiavan'Andriamanitra, dia jereo ilay tanjona dia niaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Ka tsy anaiky ho rebireben'ny Satana intsony ianao. Mahireza indrindra tompoko dia tahian'Andriamanitra ianao.